ity fanompona ity. Engany ho tahinao ndray zao fivoriana zao tahaka an'izay nitahinao ny fivoriana tamin'iny maraina iny dia tahiko ity fivoriana androany hariva ity. Ianao Jesosy no mpanjaka eto amin'izao hariva izao. Mamela ny elokay, mamindra-fo aminay, mamela ny tsy fataterahana, mamela ny tsy fihetezana rehetra, ny fona amin'ny bebaka. Sasao madio amin'ny ranao zahay, diovy amin'ny ranao zahay. Daoka ny fanamasina indray asa mahery ao anatinay. Ny fanjakan'Andriamanitra tsy ery na ery fa indro izy ao anatinareo. Tsy fantatrareo fa tempolin'Andriamanitra ianareo ary ny fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Misaotra betsaka Jesosy nanomeanay ny fanamasina dia misaotra betsaka koa amin'ny fanampianao, ny fitarianao, ny fombanao eto indray. Devoly fahavalo roana amin'ny anaran'i Jesosy, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana. Fanamasina ianao no eto amin'izao hariva izao. Miandry ny fitarianao dia feno hiositra vaovao indray amin'ity hariva ity. Misaotra Jesosy eo, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Haleluya. Ho avy eny amin'ny rahona izy ny maso rehetra hita azy na dia ireo izay nandefina azy aza ahitany endriny. Haleluya. 2022 74 ataontsika izany hira izany ho voninahitra Andriamanitra. Misy olona atao am-piangonana amin'izao Masureta itas na terezaina defuna siaza aitani endrine uruza oletiza amini fatungavani ibara untsana buku itumanzo tuntuliza ibara untsana buku itumanzo tuntuliza
Haleluya. Misy viato ampiangonana amin'izao? Okay, fantoka tsara. Fiangonana mandroso foana tsy maintsy mandroso ny fiangonana ny savorovoroky latoana dia mba ilato tsara rehefa avy eo mandeha tsara. Anganare fa tady atory am-pitsanganana le bebe fantotra be Chi
Haleluya. Nafinaritra zany tamin'ny andro naovana azy a dia ao ary tsangana isika tsangana inty raisoana tia azony anilandava Isara ny teny fiainana ho anareo tsirairay avy amin'ity ariva ity. Alohan'izany nefa dia maneho fialantsiny kely aminareo anabavy izay nivory teo nanao sakay kely rano ka mifona re tompoko tsy handrotsy any telo intsony. Alleluia. Misy teny pasteur honoré hoe ny iray mpianakaviana dia tsy mahazo mampalahelo ny zanany ka raha misy malahelo mamonjafo varavarana misokatra ho anareo iny mba amindrany tombo fo anareo satria izay mamindra fo dia amindrany tombo fo izy amindra fo be dia be aminao aniny tombo no izay nataonao tamin'ny mpanompony. Alleluia. Somary nakasika ny teny Rijarasolondray be tao amin'ny tambazotra hoe tsy tiako izay misy olana nalahelo amiko alohan'ny hitsanganako eo anatrehan'i Jesosy. Nampianarina anay ny hoe
izahay dia hitsangy alohan'i Jesosy ary ampahamoahana ny amin'ny fomba fiasanay. Koa ianareo na dia atao hoe zanaka azy, misy zavatra anankiray fofombatin'i Jesosy ny fiangonana. Noho izany izahay dia tena ataon'i Jesosy mamay mihitsy raha manao tsinitsinina ny fofombatiny. Ka izany indrindra no hitondrako izany fialan-tsiny kely izany. Hotainy tompo ianareo. Alleluia. Fitahiana mitohy no resana amintsika. Toriko ity mba hitahiany tompo atsika, mba hiatrehantsika herinandro mahafinaritra. Alleluia. Nampianatra momba fahafolo-karena aho anambany fitahiana. Ohatran'izay koa niseko ny ankizy tamin'ny alarobia manomboko izao niseko laty rehetra angoniny gote. Atao inona ny gote? Tsy dia angonina, tsy mety iny ka hoanina ny gote fa alaina ny ampafolony dia tehirizina dia arotsaka eto isaky ny alahady. Koa ho ampitombonay ny valopy rakizy. Misaotra ny tompo izay fa ny tombo avroeny, ny tombo avy avroeny, vao herinandro monja tombo avroeny ny vola miditra na ny fitahiana tamin'ity androany ity. Alleluia. Tsy hoe ny amariny olona tsy izay, ohatran'izao ihany tsika, fa ny tompo dia anao zava-dehibe izy. Minompo aminany dia ambinina ianareo. Io fitahiana io dia ho tohizan'ny tompo. Ho ataon'ny tompo ahoana hoe tsy midina intsony io amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo fa 7:30 andiny fa 5:20. Salamo fa 7:30 andiny fa 5:20. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Efa tanora ihany aho, efa antitra aho ankehitriny, fa tsy mbola hitako ny marina nafoy na ny zanany nangataka aminy. Raha marina aminao izany dia tiako mba hiteran'ny tompo ianao. Hojerentsika ny Samoela voalohany toko fa 7 andininy fa 12. Samoela voalohany toko fa 7 andininy fa 12. Samoela voalohany toko fa 7 andininy fa 12. Andininy fa 12. Samoela voalohany toko fa 7. Ary Samoela naka vato ka nanorina azy teo anelanelan'ny Mispa sy Sela. Ary ny anarany nataony hoe Ebenezera, fa hoy izy efa novonjeny Jehova isika hatramin'izao. Efa novonjeny Jehova isika, notahiny Jehova hatramin'izao. Alleluia. Dikan'izany ty hatramin'izay ka hatramin'izao. Taky nitahiny tompo anao hatramin'izay ka hatramin'izao. Alleluia. Raha nitahanao izy tany alohany dia mbola nitahanao izy hatramin'izao hatreto. Ary manomboka hatretoko dia mbola hitahanao hatrany izy. Raha nahitahanao izy hatramin'izay ka hatreto dia ho ataony mbola depara vaovao indray ny hatreto ka ho mandrakizay. Dao tsika nijery ny tantara voalohany toko fa 7:20 andiny fa 7:20 manamarina izany. Tantara voalohany toko fa 7:20 andininy fa 7:20. Andininy fa 7:20. Andininy fa 7:20. Dia ho sitrakao ny tany taranaky ny mpanomponao aharitra mandrakizay eo anatrenao. Miara-mamaky tsika treto. Isa 2:3. Fa zay tahinao Jehova ho dia voata mandrakizay. Amen sa tsy amen. Lohahevitra amin'ity hariva ity, fitahiana mitohy. Inona tsara hoe azafady? Lazao hoe fitahiana mitohy. Ny dikan'izany dia famatsiana mitohy, tsy tapatapahana. Alleluia. Fitahiana tsy misy délestage, tsy sinona. Ny olona mety afaka migrevy eny amin'ny 13 mai fa ianao tsy afaka higrevy na eto koa ianao tsy hita 13 mai ara-panahy grevenao ianao satria tsisy délestage eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen sa tsy amen? Satria ny mpamatsy atsika dia tsy banque mondiale, ny mpamatsy atsika tsy BOA, ny mpamatsy anao tsy SECAM. Amen sa tsy amen? Alleluia. Tsy mety bakiropitra ny mpamatsy anao. Dia raina ny tompo amin'izany. Izy no loharano rehetra
loharan'Israely, loharanonao. Tsy olombelona ny loharanonao. Ataoko moramora, tsy raha vatomanga ny loharanonao. Jesosy ny loharaniko e. Teneno akaikinao, Jesosy ny loharaniko. Salamo 7:7. Jereo amin'ny Salamo 7:7 dia rahantsika mamaky Salamo 7:7. 7:7 azafady. 7:7. 7:7 isa 2 amin'ny anarana. Hoy izay mihira sy mandihy, ny loharanoko rehetra dia ao aminao. Averina indray isa 2. Hoy izay mihira sy mandihy, ny loharanoko rehetra dia ao aminao. Amena sa tsy amena? Tokony hotsimpiana raha misy manana bilamo koa dia tokony vonoina le mandihy teny. Satria tsy fotom-pampianarana. Any fa misy an'izay eo fa raha Daoda ny teny sy raha Daoda moa indrindrandrindra any an-trano any. Zaho izy mandihy fa any an-trano. Ka tombo any an-trano aloha ary. Amena sa tsy amena? Dia rehefa manao azy ianao dia hoy miaraka amin'ity teny, ny loharanoko rehetra dia ao aminao. Jesosy ny loharanontsika rehetra. Amena sa tsy amena? Ary io loharano io dia loharano-pitahiana, loharano-mbola, loharano-pahasoavana, loharano-pamonjena, loharano amin'ny fiainanao rehetra, loharano-pitahiana. Aleluia! Ny atao hoe loharano poipoika, loharano tsy mety rehetra. Koa raha mitahanao ny tompo dia tadidio tsara fa hitahanao amin'ny fitahiana mitohy izy. Loharano natononao io, loharano tonga ao aminao io, loharano atokantranonao io, loharano tonga ao aminao io. Jesosy dia milaza amin'ny Jaona 4:4. Raha niresaka izy izay misotro iraty iny dia mbola angetaeta ihany. Isika dia mandray io amin'ny lafiny ara-panahy, fa tsy lafiny ara-panahy ihany io, tsy lafiny ara-panahy io. Manontany ianao iza nanao ny renirano, iza mandatsaka ranorana, iza nanao ny ranomasina. Andriamanitra nanao an'izany. Andriamanitra loharano rehetra. Laza hoe loharano rehetra. Loharano rehetra. Rehefa loharano dia izy no tompony. Ka hoy Jesosy, izay misotro ity rano ity dia mbola angetaeta. Mety be ny loharano, ranom-bola, loharano karena, loharano maro sorsa tadiavin'ny olona. Fa olazain'i Jesosy, izay misotro ny loharano izay meko azy. Misy loharano azon' Jesosy menanao. Hatramin'izay ianao dia nieritreritra foana ilay loharano dia ity loharanam-pamonjena rahan'i Jesosy io, mety tenin'Andriamanitra io, ny fanahy masina koa io. Fa hoy Jesosy manao hoe izay misotro ny rano izay omeko azy. Te anontany ianao moa ve famonjena ihany meny Jesosy? Ten'Andriamanitra dia milaza fa miasa foana mpanotrano raha Jehovah manao ny trano. Ten'Andriamanitra dia milaza ry manondraka ry mamboly fa Jehovah no mampitombo. Aleluia! Any volafotsy, any volamena, mpandova ianao. Aleluia! Any Jehovah ny tany sy izy rehetra eo aminy. Noho izany dia hoy Jesosy, izay misotro ny rano izay omeko azy dia tsy mba angetaeta, fa ny rano izay omeko azy dia loharano miboiboiky. Izany hoe rehefa mitahanao ny tompo, misy loharano mpitahiana omeny anao izay ahatonga anao ho afa-po. Aleluia! Tsy andeha any amin'ny tantara-be ianao. Aleluia! Tsy hanao formation anao. Amen. Tsy andeha any ampisikida ianao. Aleluia! Ary ity ianao tsy andeha hitrosa any amin'ny sekama sy any amin'ny banky intsony, fa ianao aneno ampindrana indray. Aleluia! Be dia be ny olona vao niona tamin'ny rahalahy anankiray dia nanakiny izy. Nisy toroteny teto dia nanakiny hoe nisy fampananganana tanana teto hoe iza ny mpianakarena. Dia nananga tanana tsika rehetra. Za moa nisy nananga tanana. Dia zany hoe ity vola amin'izany. Dia tena io olona miteny amiko dia milaza tsy tia mihitsy ny anakarena. Kosa tena io zavatra iainana io moa tsy arena. Mana fiara izy arena ane zany. Mandray vola isam-bolony arena ane zany. Mipetraka amin'ny trano izy arena ane zany. Aleluia! Aleluia! Baiboly dia miteny manan-karem-pahasoavana Andriamanitra, manan-karem-pahasoavana. Ny hoe any zavatra rehetra
telaza izy za ny tompony harena. Alleloia. Ka olona zainy Jesosy zay misotro rano meko azy tsy mangeta hita satria loharano miboiboky loharano miboiboky ao anatiny. Alleloia. Jesosy ny loharanonao. Noho izany teneniko ary tokony hamoaka fanambarana ianao ny fitahin'Andriamanitra zay fanotahiny anao dia tsy ho tapahany intsony io. Itoy io amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ao anatin'izao krizy zao indrindra no anehoany fa ny loharano dia miboiboky. Halleluja. Halleluja. Etika efatra na fomba efatra nisehony zany fitahina amitoy izany eo amin'ny fiainantsika. Endrika voalohany tsy voafetra ny toerana misy anao io. Mpanjaka voalohany toko 20 andininy 7:20. Ao mpanjaka voalohany toko 20 andininy 7:20 ka hatramin'ny 20:20 ny fahavalon'ny zanak'Israely dia nanafika azy teny amin'ny avona dia resy ny fahavalo dia indray hoe teny amin'ny avona io fa ndao indray tsika ho any amin'ny lemaka dia niteny Jehovah fa amonjy ny zanak'Israely mbo fantatra izy ireo fa tsy andriamanitry ny avona ihany izy fa andriamanitry ny lemaka ihany koa. Alleluia. Rehefa mijery ianao hafa ny fomba fiainana fivelomana eny amin'ny avona ohatrany sarotrarotra satria matetika eny amin'ny avona tsy dia misy rano. Izay mahatonga ny sasany aiza moa zany tena ambony toerana eto Antananarivo. Aiza ny eto ambony toerana eto Antananarivo? Eny amin'ny rova. Ary hitako be dia be n'izay mizay teny arova niko tsy nihina ny raha niakatra eny inony. Fa ny andriamanitsika tsy andriamanitry ny avona ihany. Eny amin'ny avona zany sarotra azon-drano be fa na eny amin'ny avona ny andriamanitsika dia andriamanitry ny avona izy. Alleluia. Raha eo amin'ny fiainana mety mandalo avona ny fiainanao, sarotra be ny azona rano, sarotra be ny havelomanao. Ny fambolena eny sarotra fa ny amin'ny tany lemaka be rano maitso fa tsy andriamanitry ny lemaka izy andriamanitry ny avona koa. Izany hoe ny fitahina ataon'Andriamanitra anao dia tsy voafetra ny toerana. Dia raha inona ny tompo amin'izany? Teny aleo kaikinao azo affectation ianao hoe tenenao zay izy ianao mila afindra hoe ianao tenenao zay izy. Raha nipetraka tamin'ny lemaka ianao tamin'ny volana hiditra ho affecteny ianao, ho affecteny ianao. Dia eo indrindra be dia be aminay mpitandrina manda affectation. Alleluia. Ny dikan'izany hoe marina ny dikan'izany. Inona ny antony? Ny antony dia hoe aty ohatra za zao eto zao dia hoe za misy miteny aza miala eto ianao pasteur raha vao vita io trano za hiala. Hitako hoe tsisy anao amenina mihitsy nareo. Satria nareo dia mieritreritra hoe mety eneto pasteur be dia be ny mpineto mety raha vao findra ianao sahirana nareo mianakavy fa enoy tsara ny fitahin'Andriamanitra anao tsy miankina tamin'ny toerana. Tsy hoe nipetraka amin'ny tany lemaka ianao dia namboly vary be dia nety io dia raha vao findra ianao dia hoe tena hijaly tena tsy fa andriamanitry ny avona koa izy. Amena sa tsy amenna? Jereo Josefa tsy miankina amin'ny toerana io. Tao Potifara izy nitahina. Alleluia. Dia avy eo dia ninjehan'olona izy dia lasa tany an-tranomaizina nifindra toerana. Dia tsereto teo atao an-dapa nana toerana tsara toy ny hoe lemaka. Dia avy eo noho ny fizatoetra dia nidina tany amponja. Fa jereo tsara fa zay nikasiny tanan'i Josefa dia voatà daholy. Dia raha inona ny tompo amin'izany? Dia tonga tany amponjan'izay izy. Fa na dia tany amponja azy nahita fitisitraka satria izay nikitiny dia notahina daholy. Dia laza aminao aho tsy ny toerana no anovanao fa ianao ny anova ny toerana amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Be dia be ankehitriny nitaraina ny mpitandrina noho ny amin'ny fiangonana hoe tsy mahavela sy ny sisa rehetra dia mba manoro-hevitra ity ianao izay mpitandrina no mampisy vola ny fiangonana, izay mpitandrina mampisy olona ny fiangonana, ianao no manova ny toerana misy anao. Alleluia. Tsy ny toerana misy anao no manova anao hoe sarotra io tsisy vola io mety hoe mijaly eo ianao dia ianao no ovainy dia lasa ianao mandositra. Engane ianao ny anova ny toerana manodidina anao. Vaovanao amin'ny anaran'i Jesosy zany. Fitahina mitohy anaraka anao aneny fitahina.
anaraka anao any fitahiny nio fa valinao dia mieritreritra esory teo afondrao io ataovy any amponjy io fa za miteny aminao anaraka anao any any fitahikina amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Ina zany ve nareo te hilaza aminareo any amponjany ery misy supermarché misy tenina gagazo veto mba mandehana kely manao na ianao mandehana any fonja Tsefana fonja Erary fa je misy mpivarotra ao ary misy olona taty ivelany sahina fa rehefa tonga ao izy lasa manambola misy fivarotana tena business be ao tsy miteny tongava any amponja fa te laza aminao ahy fa na hoetin'olona izy ianao na mety afindran'olona izy ianao niza mety te hifianao tsy avoafeny fitahin'Andriamanitra anao ane izany. Alleluia. Ianao no atao anovany situation, ianao no anovany atmosfera dia raina ny tompo amin'izany. Alleluia. Endrika faharoa tsy voafeny tsy voafaritry ny taona. Tsy Andriamanitry ny tanora ihany izy fa Andriamanitry ny antitra koa. Io indrindra mahatonga atsika ny olona zany rehefa miditra 50 ans dia mila mijery ny fanterana dia mila knapsa. Zay moa zany dia tena tsisy knapsa, Jesosy ny knapsa anay, tsisy knapsa. Dia tseko moa tsy hiady andeha zany ianao hoe mila ovaina ny rafitra, tsy sahirana amin'izany, tsy miditra amin'izany fa iny tsara ny Andriamanitsika tsy Andriamanitry ny tanora ihany, Andriamanitry ny antitra koa izy. Manaiky an'izany ve ianao? Matetika rehefa raha mbola tanora matanjaka dia tena manana fanantenana tena, fa rehefa manomboka mialehibe dia manomboka manahy. Fa olona zay ny Davida dia miteny amin'ny Salamo 7:30 manao hoe efa antitra ho efa tanora ihany aho, antitra ho ankehitriny. Tanora aho izy, antitra ho ankehitriny. Fa tsy hitako ny marina na fohy na ny zany nangatakana. Dia laza izy hatramin'izao dia mbola tsy afohin'Andriamanitra aho, tsy afohy anao ane izy. Alleluia. Endrika fahatelo tsy ety an-tany ihany fa any an-danitra ihany koa. Fitahiana mitohy izay voata dia voata mandrakizay. Tantara voaloha 7:17 zay tahinao Jehovah dia voata mandrakizay. Raha nitahiny ianao tety an-tany izany dia aloky ny fitahiana ratsy zay. Ino kely aho, Jesosy Kristy dia niteny nanokana ny ondry ho eo ankavanany. Dia leo ankavanany dia niteneny manao avy anareo zay notahiny raiko, avy anareo izy teny avy anareo ho tahiny raiko, avy anareo zay notahiny raiko. Anina tsara hoe zafady notahiny nandritry ny androm-pahavelomany tao anatin'ny fanompony an'Andriamanitra tety an-tany dia ty amin'izao tontolo izao midira ao amin'ny fifalian'ny tomponareo. Ny olona zay ampidirin'Andriamanitra ao an-danitra, ny olona zay isitraka lay fitahiana mandrakizay, fiainana mandrakizay, dia ireo zay notahiny ihany. Marina izany fa mitory fanambinana tsisy fepetra. Ny fanambinana dia tsy azonao isoronao amin'ny Baiboly mihitsy. Amen sa tsy amen? Amen sa tsy amen? Ny antony namonjena, ny antony nanomezana ny fahasoavana dia mba hanambinana anao. Ny fanambinana mandeha mitokana tsy mety. Fanambinana zay toriana aminao dia misy fepetra. Alleluia. Ireto tsy tokony avela, ry kosa nefa tokony ho tazomina. Alleluia. Alaiko ny fiainana mandrakizay, alaiko ny fitahiana rehetra. Alleluia. Dia raina tompo amin'izany. Tsy misy mihitsy fampianarana amin'ny Baiboly hoe tsy mety amin'ny kristianina ny fanambinana, tsy mety amin'ny kristianina no tahian'Andriamanitra. Aiza amin'ny Baiboly misy an'izany? Ny Andriamanitra dia Andriamanitra ny fitahiana. Alleluia. Noho izany dia ny fitahiana ho antsika dia mitomboka ety an-tany.
ny fitahinao etỳ tany dia anankiray amin'ny fanambarana fa hotahina ianao ratrizay. Telaza aho aloka ny zavatra rehetra ety amin'izao tontolo zao, ny fomba fiainantsika sy ny zavatra ataon'Andriamanitra ho antsika ety dia aloky n'izay ho ataony ratrizay de raina ny tompo. Koa hitahanao izy ratrizay voatazy tonga ao an-danitra, misy ny atao izay tahinao tahina mandrakizay mandalo ny ety tany, fa ny an-danitra mandrakizay le fitahinao ety de hitohy any an-danitra. Zay tonga ny an-danitra de voatahy izy, fa le fitahinao avy le mandrakizay dia miatomboka deny zao aloky ny ho avy ny aketriny. Safidy io ny hotahina, safidy io, teneleo akaikinao safidy io ndray moa misy mpitoroteny tsy de mety tsy mahay manazava tsara, zay ngamba ny ilazana azy, de lasa voateny ratsy ny tena filazantsara. Lazarosy izy hoe manina Lazarosy nantra, mba fantatrao manina Lazarosy nantra satria safidiny zany. Tonga any an-danitra izy be dehibe ny kristiana tonga any an-danitra fa mantra. Fa te ilaza aminao Lazarosy anie tsy nahazo afatra mihitsy. Lazarosy tsy nahazo afatra ataovy mpianatra ny firenena rehetra, fa za nahazo an'izany. Lazarosy tsy nahazo afatra hoe hitory filazantsara ny apita, fa za nahazo afatra an'izany. Amen, amen. Lazarosy tsy nahazo afatra hoe andeha hitory teny eny Mahamasina, fa za nahazo an'izany. Ka megafona reto fitaovana reto tsy mazaka Mahamasina zany reto. Alleloia. Fa kio ny ten'Andriamanitra, ten'Andriamanitra dia milaza manao hoe ary Lazarosy, ary saty ny Lazarosy avereny, saty ny Lazarosy ihinana ny latsaka ary ny alika amin'ny lelaka amin'ny feriny. Zao hoe misy alika ale bobi tsy mety trano zany. Fa mbanio ny ten'Andriamanitra satiny avereny hoe satiny. Ianao afaka teny hoe satroko ny andro, teneny hoe satroko ny angataka amin'ny pastera, hoe satroko ny angataka satriny. Safidy io, safidy io, satriny sitrapo. Fa ankehitriny izay indrindra no nanomezana amin'ny fanahy masina hitarika anao amin'ny marina rehetra. Alleluia. Aza mandray vilana ny ten'Andriamanitra, mazava ny ten'Andriamanitra ary misy zava-miafinao. Noho izany esorina aminao ny fisalibonana, Andriamanitra dia hitahanao ankehitriny. Alleluia. Io fitahina mitohy io dia ilainao raha te ho tonga hatramin'ny farany dianao, ho tanteraka ny misionao. Alleluia, alleluia. Tsy misy fiangonana afaka hitory hatrany ampitan-dranomasina hatanteraka le teny Jesosy atao mpianatro ny firenena rehetra raha tsy tonga eo amin'ny tendrony avo ny tendrombohatry ny fitahina izany fiangonana izany. Ohatra akitsika fiangonana eto Amboropotsy, fiangonana iza hoe mahazo afatsika ny tanora tsika rehetra, tsy Petera ihany fa itsika rehetra ataovy mpianatro ny firenena rehetra. Andao tsika andeha lavitra, andao tsika hitoroteny any Toliara. Misy anabavy tonga teto avy any amin'ny Fatrobeloha-Tsiribiny, mitondra sarin'ny fiangonana izy dia rehefa tonga teto dia reny le hodi-kazo reny ny trano vadim-piangonana. Saika tena saika latsaka andana ho tena ontsa, tena ontsa. Dia tafy-bozaka dia nanontany tsy misy biby ve eo amin'io? Ay, tena misy biby ozy izy mantitra sy ny sisa. Dia tena amin'izay onaona ny ambany, zany hoe mitera-drano. Dia le fiangonana amin'izany fa ity ampiasain'Andriamanitra izy ireo mangitahita ny olona ao an-tanàna. Dia nezaka namatsy azy dia nisy megafona mba kely zay hoe ity mba ampiasainareo aloha. Antaraina izy ampio zay pastera no fiangonana. Tena dia manam-pikasana ny andeha hidinany. Misy raha namana hoe andeha hidinany mba hanao evangelisation amin'ny toerana io. Fa mila voly zany. Tsy izy ihany be dehibe ny tonga eto, be dehibe tsy fantatra ino ary mahatonga ny zareo tonga aty. Sao dia nareo ary manao bela zao any rahalahy. Lay ania. Ahony. Fa be dehibe ny tonga eto ny tsy fantatra mihitsy mahita n'ity trano ity dia tena mpanan-karena mihitsy Amboropotsy.
mitovy misy ary milatsaka tsy amenina fotsiny araoasy. Alleloia. Fa de tonga raha mbola mierinandro ihany de tena tonga de mitondra zao pasteur de tena ao anatiny fo mihitsy, tena ao anatiny fo, tena hitanao mihitsy hoe tena be deaibe ny sahirana any. Ary manana antso amin'izany ny tena tsy fantatro loha ianao za manana antso amin'izany. Zany ihany tsy dirako CP tsy dirako satria za te andeha rehefa vita tsara ty fiangonana ty de misy pasteur tena fenosotra mieto de mitsofo rano mba andehandeha. Alleloia. Tsisy manao amen mihitsy reto olon-dreto. Va ino kely aho raha ohatra andeha ary izy zany firenena eto ambonin'ny tany zay tena ampiasain'Andriamanitra mamatsy missionnaire nitety an'izao tontolo zao ny Amerikanina. Ny Amerikanina de firenena izy mitana laharana voalohany. Rehefa tonga eo ny tendrombohatra avo tapony tendrombohatry ny fitahina itsika, izay itsika vao afaka anao ny firenena rehetra ho tonga mpianatra. Amen sa tsy amen? Noho izany tena mila fitahina mitohy amin'izay ianao. De mitohy ilay izy de miamitombo le fitahina mitohy tsy ariary zato de ariary zato foana fa miamitombo tsisy amenna ve zany? Zay tahina mandrak'izay nahoana no tahina? Ny antony de ity satria misy antso miaraka amiko, misy tanjon'Andriamanitra ny amiko, olona miavaka ianao ary Andriamanitra manana planina ny amin'ny fiainanao ankehitriny. Alleluia. Aka ohatra hoe ny fitahin'Andriamanitra anao ankehitriny de aloko io mety tsy be dia be tsy mazaka an'izany. Iza zany raha tsy tahin'Andriamanitra dia tsy ho tonga any an-danitra. Fa te hilaza aminao aho fa ny fitahina izay toriana eto dia tsy mandeha ho azy raha miray amiko ianareo, mitoetra ao anatinareo ny teniko, angatao izay tianareo ho azonareo zany. Raha miray amiko ianareo amoa be dia be, fa raha misaraka amiko ianareo tsy maefa manao na inona. Raha Jehova nomba inona ny azony olona atao amiko, raha Jehova momba atsika tsisy atohitra atsika. Alleluia. Noho izany ny fitahin'Andriamanitra sy ny fanambinany ianao, fitahina mitohy de maneho fa manana firaisana aminy ianao. Ary raha manana firaisana aminy ianao, zany maneho fa fofombatiny ianao. Halleluia. Halleluia. Ny mana dia isanandro, ny latsaka avy any an-danitra isanandro, tsy tapaka mihitsy. Amen sa tsy amen? Tsy mbola nisy taona natapaka an'izany. Nisy jangajangana teo amin'ny fiangonana fa milatsaka ihany ny mana, dia raina ny tompo amin'izany. Eno tsara, meno ianao. Nanompo sampy, fa tsy nanompo sampy dia tapahako. Tsy ny tapahan'Andriamanitra zany, fa nalatsany foana ny mana. Tsara ny tomponao. Ny monomonina, fa ny fimonomononana tsy nanapahan'Andriamanitra mihitsy ny mana milatsaka isanandro, mitohy foana, isanandro. Mandra-pahatongan'izy ireo tonga teo amin'ny tany Kanana. Joshua 5:2-12. Eo amin'io teny io teo vao nitsahatra satria nanomboka nihinana ny vokatry ny tany Kanana izy ireo. Tany Kanana maneho ny tanjona, tany Kanana maneho ny lanitra. Mandra-pahatonganao any an-danitra, mandra-piveriny Jesosy any amin'ny rahona, tsy tapaka neny mana. Halleluia. Ety ny hevitra isika oarina toy ny hevitra ity fa ianao hinana mana foana, ary indray mandeha isaky ny herinandro dia misy mana miafina, mana spesial amatsina ny olona tena manompo an'Andriamanitra marina. Amena mafy amin'izany. Io mana miafina io dia toy izao. Misy mana miafina io, ny mana amin'ny zoma dia hafa mihitsy. Ny mana mandritry ny 5 andro dia raha tehirizinao dia loha io. Manangona be dia be ianao, avo reny no hoaninao androany, dia na mihinana be dia be ianao dia mitovy ihany. Kely ny angoninao voky ianao, be ny angoninao voky ianao. Alleluia. Fa rehefa tonga ny andro faheniny, fiomanana, ny zoma
dia misy mana milatsaka fa hafa io, tena hafa mihitsy io mana io hidirana ny fitsarana dia raina ny tompo. Noho izany dia asaina manangona zay hohanina amin'iny zomainy sy ny asabotsy sabata ny olona fa tsy mbiny tsy miteraka olotra iny. Toy izany koa nataony tompo aminao. Jesosy io mana miafina ho anao io. Halleloja. Isan-kerinandro satria ianao mivavaka, satria ianao manompo an'Andriamanitra, tsy tapaka isaky ny alahady, tsy tapaka andavanandro amenna sa tsy amenna, dia ho aminao ane izany. Alohan'ny vavahantsika endrika faefatra farany. Tsy mijanona amin'ny fomba tokana ny fitahian'Andriamanitra anao. Itoy ny fitahiana aminao. Nahoana no mitoy? Satria Andriamanitra rehefa mitahanao dia tsy mijanona amin'ny fomba tokana. Raha mijanona amin'ny fomba tokana io, ohatra mety misy olona ampiasain'Andriamanitra, ohatra mety ampiasain'Andriamanitra ny anadandreninao, dadatoanao zany. Dia misy taona mety miareraky, misy taona mety sasatra io. Fa rehefa miova ny dadatoanao dia miova zany le fitahiana. Fa rehefa miova izy dia Andriamanitra tsy mijanona amin'iny. Andriamanitra tsy maty akazo tokana. Fa ain'Andriamanitra ny mampiasa. Andriamanitra dia miasa amin'ny fomba maro isan-karazany. Noho izany ho anao mety kivy. Main-trano fivarotana nidoran'ireo tsy mataotody. Fa na dia nidoran'ireo tsy mataotody aza ny trano fivarotana. Mety ozy ianao tena andalo krizy ianao, efa mety orinasa iasanao, efa mety hoe androaka piasa, dia efa mitebiteby ianao. Fa za miteny aminao ary mampahery anao amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra manana fomba hafa indray amelomana anao. Ka hoy aho, ny fitahinanao dia itoy foana. Itoy foana. Tsy janona io. Halleluja. Ny olona miala katso ambodepony. Fa ianao miala amin'ny fitahiana anankiray, miakatra ao milenta avo anankiray. Halleluja. Ohatra Eli, renirano, kerita sy goaika. Mpanjaka voalohany 7:12 faharoa ka 7. Miala teo ianao dia mandana mihery any amin'ny rano kerita. Dia ny rano kerita ny velomanao ary aniraka goaika. Andriamanitra dia manana goaika. Halleluja. Mbola misy ny goaika hatramin'izao. Iza mba mila goaika izy? Misy ny goaika. Mbola misy ny goaika. Ary io dia tena fahagagana mihitsy satria io goaika io ny baikon'Andriamanitra. Andriamanitra afaka mibaiko ny goaika tompoko. Ny goaika dia mpangala-boanjo. Manina ny goaika? Dia mila n'ireny mpangalatra ireny Andriamanitra. Ampiasain'ny tompo ilay mpangalatra ireny mba hitahinanao. Dia rehefa tonga ianao aza manadiady ianao, dia avy aiza io? Hoano! Amena sa tsy amena? Sao dia misy masina be indray dia mieritreritra misy sao dia spera io, sao dia taiza io nobainao. Fanahy izany kosa ianao aza manao fanahinina kosa aloha. Hoe andery amin'ny petite. Efa hitanao fa iny petite tsetseny manahirana mividividy zavatra iny. Efa misy indray efa fantatra, efa misy miteny an'izao le ao anatiny. Fanan'Andriamanitra. Dia mbola iny ihany ianao. Fa te hilaza aminao Andriamanitra dia nampiasa goaika. Manontany ianao, misy goaika mivarokena ve? Misy goaika manenty hena ve? Io zavatra io efa voaendo. Efa maninona hoe? Vakio ny baibolinao, voaendo. Ena voaendo io rahalahy amia. Ena voaendo. Ka mitandritra andrema koa nareo manenty hena ireo sao dia misy goaika maka an'io. Fa Andriamanitra dia nampiasa goaika ho ataony tompo aminao ane zany. Ho ataony tompo aminao ane zany. Za aloha mety amiko zany e. Halleluja. Fa eny kosa aloha tsy isan'andro ny fetin'ny ankizy. Ritra le renirano ary. Dia rehefa ritra le renirano dia manontany eny nitoy ve le fitahiana sa tsy nitoy? Nitoy le fitahiana. Halleluja. Vadika fomba hafa ndray Andriamanitra. Amadika fomba hafa ndray ny Andriamanitra amin'ny herinandro ity. Asiomena ve amin'izany? Ho avadika ny tompo. Ho anareo eny Anosibeny. Manantany za moa zany tiako manontany anareo eny satria mondroko dolo nareo. Amen.
dia manontany manahoana famarozana dia mety hoe tena ohatra ny tena tsy mety ny tsena pastera fa vo amin'ny sivy tonga dia akatamitamintsy mangotsoka hatraty e fa za miteny aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra mahita fomba hafa koa izy nokatra fomba hafa ny Andriamanitra nokatra fomba hafa dia eo koa za mietreritra zay manko tena amin'ny maha-kristianay manohana fitondrana hatramin'ny farany. Amen. Tsisy manao ame tena olona tsy azoko mihitsy. So ihany aloha pas sœur nyteny teto hoe ninona zava-misy tsy atao mampiady mihitsy hoe zay tianao ioko fa ity dia mety mitebiteby ny sasany ary mety hisy tokoa zany fa za kosa mampahery anao amin'ny anaran'i Jesosy. Misy rahalahy zao mpiasa Andravatomanga eto moramora sao dia moramora zany ary tsy tononoko aminao ny anarany satria manko anao mety zenozedra mafana fokoko manahirana be dia mety mitebiteby siko mpiandry dia miahaka ny ondry fa za mampahery anao. Jesosy mahita fomba efa mialany dia ny tsara tsy mbatary izy vo hitany hoe lany le rano miany tsara ve anao tsy hinanasan'Andriamanitra inana ranom-potaka hoe hinana ranom-potaka izy za mino mihitsy fa vo hita iritra dia efa voaritra fa raha ianao zay angaloha angady raika izy dia riskina dia fa raha voaritra fotsiny dia tsy mila mihina ranom-potaka ianao fa ndao ianao miainga ndanao any zarefata misy vehivavy any mpitondra tena amelona anao. Aleluia. Mitoy ny fitahina ho aho hoe avereno zay satria Andriamanitra nova lalana vaovao ho aho, anokatra lalana vaovao ho aho, ampiasa fomba vaovao indray Andriamanitra. Aleluia. Firmino azany eny tsara fa niazonainy tandidon'i Jesosy Kristy io sy ny fitahiny zay mamovo samy hafa 12 vo hafa amin'ny volana janoary, volana manaraka vo hafa ndray. Aiza ianao mahita an'izany zany le fitahinanao zany. Aleluia. Aleluia. Mba mila toe-tsainy zany, mila fatakarana ihany koa zany. Dia ianao ndraindray miasa birao ianao iza miasa misy sasany chauffeur dia chauffeur dia ty fanomezam-pahasoavako ty iza miteny hoe fanomeza iza nitany fanomezam-pahasoavana chauffeur rahalahy Elia aiza amin'ny baiboly zany hoe fanomezam-pahasoavana chauffeur nina dia na fa manao tsy tsara raha tsy manam-pahalalana ny fahalalana zany fahaizana zany hafa ny fanomezam-pahasoavana ny fahalalana. Aleluia. Dia ny ten'Andriamanitra dia milaza fa zaraina ny talenta araky ny fahaizany avy. Tiako ianao mba hahay, oka ianao hahay, mianara mba hahay. Aleluia. Chauffeur ave ianao rahalahy lioko hitako hoe chauffeur ianao fa ianao mila mahay manenty mofo ianao manomboko zao. Ianao mieritreritra ianao hoe chauffeur nitahiny tompo anao zany efa mety afaka hiteny aminao mety anao nokatra boulangerie ianao Amen. Aleluia. Ny sasany dia tsy zavatra hainy mihitsy raha ihany za zao mahay zavatra be dia be tany Amantitsara aho dia nanao fambolena contrat zao tany am'zao dia tonga anarany amin'ny branche CP indray zay sady efa lasa koa ane zany fa za tsy dia tiako loatra mangataka any fohy be satria vao tonga dia aiza ny 5 derisety dia tena mila tsy voavaliko le izy dia tsy te hangataka ary misaotra an'Andriamanitra niezaka nangataka tsika tatsy taroa ho amin'izao zao fa tsy nahazo mihitsy ary dia raiko ny tompo amin'izany. Aleluia. Koa namboly tomaty aho kotra saison nanetsa za efa nisy taona nanetsa za efa sekoly araboky nanetsa manao briky ny briky nataoko ny briky farany tsara indrindra teo an-tanàna za champion communal amin'ny fanamboarana briky ny mpanan-karena tena tao tanàna dia nandeha nividy ny briky pengonana. Amen. Ananatsika zany. Aleluia. Manamboatra mofo kosa aloha mbola tsy haiko mahay manao trano aho efa niompy akoa ary mbola iompy akoa tsofo rano raha mety raha tsisy manao amen mihitsy. Ianao tokony nampianatra ny ankizy tamin'ny larobia ny ankizy kely rehetra nanao fanoharana 5000 mahazo atody anankiroa zay sekola dia eo daholo ve nareo
dimanjato tena lasa dia atao telo arivo zany telo dimanjato sy arivo aloha le akoho gasy dia misy rahalahy manana akoho eto i seur Jina tsangana ohatran'izao ny tananao tsy maintsy manangan-tanana dia azonao akotrika tsara fanahy be io raha ohatra tsy manana kovezy ianao fa ianao mila mianatra anie ianao inao manao Facebook TikTok io foana ianao mampitokitoky io fa misy zavatra tsara ao misy kovezy artisanal-nao jereo tsotra kely omeny tompo fahendrena ianao foinao io atody anankiroa telo arivo ny deparanao amen na lasa aritsika mba raisy masina calculenao telo arivo dia mahazo atody ianao afaka enim-bolana manatody io ataotsika vavy zany io manatody io firy avy ataotsika tonga dia ataotsika ambony be 5 amen na ina zao mampimianao zany akoho voatany io e sady tsy voan'ny barika io dia nisy tamin'ny alarobia manao taritra aminareo dia misy ny teny tao bitsibitsika barika e osy barika raha lasa anabavy amin'ny tompo fitaovam-piadiana voaforona melezana any akohonao tsisy ambinina mafimafy ny alleloia amin'izany alleloia milela rehetra manosona ny akohonao dia ho reseny latra kokokoko alleloia samaraina maneno foana ny akohonao dia raina tompo amin'izany afaka enim-bolan'io tonga akoho 3 dia so fotsiny aloha zany lany dia ataotsika hoe 20 zany afaka enim-bolana manaraka io 20 ampitomboana 5 ray firy aingana rahalahy firy zay raisa rahalahy emia raiso firy zay am 2027 ao tsara hoe tsika rehetra manana koa firy zany le teo 300 am 2027 ray taona sy tapany ihany firy ray taona sy tapany ampitombo 5 ndray zay dia aloha janontsika eo tsy hoe be dia be tsy zany ny ilaiko isa précis ny ilaiko fa tsy hoe be dia be fotsiny firy sera firy ny hitanao firy dimanjato sy ampitombo tonga dia 2 alina ndaotsika etsena amin'izay etsika ny etsena amin'izay alevaso firy koty ambany zany firy mafy be atao viefa am'izay fa zay manko vazaha 400 millions 450 averina kely tenintsika ry 450 millions tenitsereo leo akaikinao atao posiko hoe am 2027 am 2027 niseko lehilahy direto afaka miteny an'izany daholo am 2027 farany taona 2027 halleluia halleluia mirazany venao mankiny misy fahasoavanao anatin'izany misy fiarovanao anatin'izany misy talenta ao anatin'izany fahaiza-manao anatin'izany halleluia tolotsain'andriamanitra ao anatin'izany fanampiana avy any ivelany mbola ao anatin'izany dia mbola entiko izay amatsy anao ny fahalalana rehetra ny fanambarana rehetra mba hiarovana ny fandraharanao amin'ny anaran'i Jesosy halleluia ka ianao aza mijanona tokana amin'izao fa Andriamanitra mihitsy dia ampiditra anao amin'ny fomba hafa anankiray ite ozy izy tokony hajanonao ity tokony tsy avelanao dia raina ny tompo ito eny ny fitahinanao fa tsy tonga le tsy tanteraka ilay teny hoe ny vonatitra an'ity dia ho lehibe any aparany any raha ohatra tapaka io tsy tanteraka hoe kely ny fiatombonao ho lehibe ny fihafaranao raha tsy mitoy le fitahina ito eny ny fitahin'Andriamanitra atsika tsirairay avy halleluia noho izany dia hivavaka isika Samuel dia niteny hoe no tahin'Andriamanitra tsika hatreto ary ny tahantsika teto Andriamanitra dia tahanao izy hatramin'ny farany ny tanjon'Andriamanitra rehetra ny teny fikasana ny men'Andriamanitra anao no anomboanao ahita raha ona salamy felan-tanana tsy izany tiako mba hitsangana ary izy andao taontsika aoka ho hita aminao
tena voatay ianao iny hira iny a aseho iamiko ny voninahitra ao. Alleluia. Aseho iamiko ny voninahitra ao mba ho hitany manodidina. Alleluia. Alleluia. Hira 5:1. Aoko hitany manodidina amiko ny fahatsarana amiko. Hitany manodidina. Voatay ianao, aminina ianao. Kia tanana ihany tsika aloha. Sy mba afaka atao marisitsisika tsara ve tia tanatsika rehetra. Saranao amiko ka horisy lahatra iaiky ireo fa afa ny manompo anao tiako ny anome voninahitra anao tompo sy ny herinao ka mbabo ny hafa anompo anao raha mahita ny atsaranao asehoy tompo faombay ny tananao ka hotahina zay rehetra ataoko amiko ny voninahitra masony zay manenjika nomela ranao latabatra. Dao tsika hiezaka anome voninahitra an'Andriamanitra tsy amin'ny fiderana fotsiny fa amin'ny fomba hitahian'Andriamanitra ny fiainanao. Meteza mandraisa fanapa-kevitra ny hotahiana amin'izay ianao ary io tsy finoana tsy fahalalana oka tsy ho jamby ianao. Me voninahitra ny teninao tompo izay nampanantenanao. Oka ianao tsy teny hanompo anao foana tompo ana mijalina mahantra dia hitahanao izy. Fa ny mpaniratsira sy ny maditra dia hiety ary homenatra. Dao ely, dao akatoy isika. Isandratra ahita soa asehoy tompo faombay ny tanana ka hotahina zay rehetra ataoko asehoy amiko ny voninahitra masony zay manenjika nomela ranao latabatra asehoy. Raha lasa nambavy amin'ny tompo a dia ilaza aminao aho masomaro ane nijery anao e jery anao ny fianakavianao manara-maso anao mpiara-mianatra aminao fa raha manomboka amin'ny tanao ny tompo hikombom-bavy izy ireo anompo ny Andriamanitra ao izy ireo. Mba tsika ho saro-pialina eo voninahitran'Andriamanitra mihitsy. Asehoy tompo faombay ny tanana ka hotahina zay rehetra ataoko asehoy amiko ny voninahitra. Alleluia. Alleluia. Iza mino mpaminany tena mino amin'ny fonao rehetra ve ianao? Misy itsona vavolombelona misy tiana bavy anankiray ny antso mbola tsy mpinao atao amintsika izy narary izy a dia narary keo ny zanany ary
tsy haiko azony fampozinana nina sakafo dia tratry ny poizina tany dia nanomboka narary io zazy io anjo nanomboka narary atao mikibony tsy azo kitihana mihitsy dia nandeha tany aho dia niantso izy dia nivavaka ho azy fanjavatra anankiray matetika ny olona tsy atao amin'ny fiangonantsika ny tena manam-pinoana ary manaja sady lehilahin'Andriamanitra izany vontsena izy mivady dia teo dia hitako fa tena dia gaga dada zany ndray ataony dada hoe dada indreto fa tena fanajana dada dia tena miditra tonga zany dia nampidirina dia nivavaka dia tena fanajana tena ary tao anatin'izay fanajana zay ao amin'ny fanajana no mahazo aina ny ositra fa na izaza dia tena hitako hoe miakatra ambony mihitsy ny finoko ary nody avy eo dia niantso izy ny alina nanatitra izy dia ireo naterina zay zao mangy aminareo tsy mba terinareo kory naterina dia rehefa nateriny tena nateriny mihitsy dia nody ry zareo dia voanody niantso izy ny arivo tena gaga zay ozy izy pastera tena gaga fa voaveriny zay niova tanteraka ozy izy le zazakely alleloia te ilaza aminao tiako ianao mba ino ny mpaminany raha misy io le soron'Andriamanitra ino tsara rehefa miasotra ny fahefana ray dia miaraka amin'io misy arenao misy fitahinao misy asa be dia be ao miongotra amin'ny olona anankiray dia tsy alevina iny fa izy manaisitra dia manolo hafa ka miomana ianao miomana nao ny anaran'i Jesosy tsy fany itsika tsy zay tsy anjarako zany Andriamanitra nanao an'izany zay ataon'Andriamanitra eo koa fa ny any fantatro fotsiny misy fomba vaovao ataon'ny tompo alleloia ananako fitahina amitoy asandrato ny tananao andaotsika hisaotra ny tompo andaotsika andray an'izany sotomy amin'ny anaran'i Jesosy tena ilainy fanjakan'Andriamanitra izany tena ilainy fanjakan'Andriamanitra ny tahinanao mbola be dia be ny toerana mbola tsy voatory filazantsara te hitahanao izy ianao ilay fantsom-pitahina raiso izany amin'ny anaran'i Jesosy asandrato ny tananao mba hitahiny tompo anao misaotra anao zay Jesosy io raha mbola afaka nandray ny teninao Andriamanitra mino aho fa misy zava-mahagaga tsy takatry ny saina zay ho ataonao Andriamanitra izy famindrana fitahina famindrana reny asa tompo matoky aho fandray fitahina amin'izany ny vahoakanao ny olo-marina ny olona mahatoky Andriamanitra andray fitahina vaovao fomba eny vaovao no ataonao indray amin'ity herinandro ity mba hitazomana ny teny fikasana ho tanteraka sy ho amenina dia zay tahinao dia tahina mandrakizay efa nitahanay ianao hatramin'izay ka hatramin'izao ary efa tanora ihany aho antitra ao ankehitriny ho Davida tsy hitako ny marina nafoina n'izany nangataka dia ho tanteraka aminay atsakany sy andavana izany ny tsirairay avy zay tonga eto amin'ity hariva ity tompo jereo reny tanana rehetra zay misandratra eny miandrandranao ianao anety tompo hita ny asan'ny tanan'izy ireo ianao ampiasa ireny zarao tompo ny talenta zarao tompo ny fanomezam-pahasoavana zarao ny fahaiza-manao tompo araky ny fahaizany tsirairay avy dia tompo mivavaka ho an'ny rehetra aho mba ho matoky izy efa natoky izy tamin'ny kely tompo zay efa nomenao azy dia mbola hoy ianao kely aminao io fa misy be any zay omenao misy be any zay omenao raha lasa nabavy amin'ny tompo ny fitahin'Andriamanitra zay nomeny anao raha natoky tamin'io ianao kely amin'Andriamanitra io ary izy raha matoky amin'ny kely ianao tendrena mpanapaka iny be raiso izay fahabeazana izay fahavokarana izay amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy ianao Andriamanitra mahatoky ianao efa niteny ianao fa zay matoky amin'ny kely dia ho tendrena mpanapaka iny be nampianarina teto izany tompo ary nanomboka niezaka ny vahoakanao ianao tsy mangatakandro ianao mihitsy zay niteny manao hoe ary arotiny andro Zanova-tsoa nampianatra anay mba tsy hangatakandro dia ianao koa tompo no tompony zany tsy mba mangatakandro ianao fa na dia amin'ity anito ihany azy amin'io herinandro ihany azy amin'ity volana ity dia hanao zava-dehibe ianao matoky Andriamanitra fa ho tanteraka amin'ny tsirairay avy izany ho voninahitry ny anaranao rery ihany misaotra indrindra tompo halleluia misaotra Jesosy misaotra tompo
tsy matra dria manitra any atao salazany tsy matra dria manitra miainony vavakao izy. Alleluia. Samy mahazo toerana isika